Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ampitomboina ao amintsika rehetra mandrakariva ny eny fahasoavana. Faly indray miona amintsika rehetra eto amin'ny fotoanany mana isanandro ary dia mbola manohy ny fiarahana mandinika ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia mpaminany 7:30 ka hatramin'ny andininy 4:20 no anjarantsika anio. Alohan'ny amakitsika izany dia iara-misaotra ny Tompo isika sady angataka koa ny fanahy masina hanazava amintsika indray ny teniny. Miondrika amin'ny fanentreniteny eo antrenao izay raha io mba hisaotra anao, hankasitraka anao, hanome voninahitra anao noho ny famindramponao aminay indray hanomezanao nay izao fotoana izao izay azonay hiaraka mandinika ny teninao. Misaotra anao izay no izany, ary misaotra anao manokana izahay Tompo, satria omenao fotoana indray hianona ny teninao. Tena tombontsoa lehibe izany. Misaotra ny oram-piara-miasa rehetra mifampielezam-peo samihafa izay miaraka mampita izao teninao izao aminay, mangataka ny fitahianao zahay ho ny asan'ireny fampielezam-peo reny, indrindra isovokany ny fitoriana amin'ny filazantsaranao izay iarahanay manatanteraka mba ho famonjena ny firenena Tompo, satria ny teny ampitondrainao dia teny mpamonjena. Angatanay amin'ny anaranao izany ry Jesosy Tomponay io, mba ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Isaia 7:30 ka hatramin'ny andininy 4:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Lozanao rylay mandroba, nefa tsy norobaina ianao, ary mamitaka nefa tsy nofitahina ianao. Rehefa mitsahatra ny mandravy ianao, dia vao horavana kosa, ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao, dia vao hofitahina kosa. Jehovah, mamindrafo aminay ianao no antenainay. Aoka ho sandrinay isamaraina ianao, sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana. Ny feon'ny fitabatabana no mampandositra ny firenena. Raha misandratra ianao dia miparika ny jentilisa. Ary ireny andevona ny babonao tahaka ny fandevon'ny valala, tahaka ny fifanaretsaky ny kalalao ny fanaretsahany eo aminy. Manerinerina Jehovah, fa mitoetra any amin'ny avo izy, no fenoina rariny sy fahamarinana ziona. Ary hisy andro tsy manam-piovana ho anao, eny, hareny ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana, fahataoranan'i Jehovah no rakitrao. Indreny lehilahy mahery ny tarainy any ivelany, ny iraka ny tady fihavanana dia mitomany mafy. Maty ny lalambe, tsy misy ny mpandeha, ny foana ny fanekena, nalany baraka ny tanàna, tsy nanaja olona izy, misaona ny tany ka milofika, menatra libalona ka malazo, efa tonga tahaka ny tany ay sarona, ary manitsana basana sy karmela. Ankehitriny dia tsangana aho Jehovah, ankehitriny dia ho any amin'ny avo aho, ankehitriny dia sandratra aho. Torontoronina bozaka ianareo ka miteraka vodivary, ny fofinainareo dia tahaka ny afo andevona anareo, ary ny firenena ho tahaka ny fandorontsikay, eny, ho tahaka ny tsilo no tomboina izay mirehitra amin'ny afo izy. Miainony amin'izay efa nataoko ianareo izay lavitra, areo ka hafantatra ny heriko ianareo izay akaiky.
raiky tahotra ny mpanota oziona, orooro no mahazo mpiatsara velatsihy. Iza amitsika no ahatoetra amin'ny afo mandevona? Iza amitsika mo no ahatoetra amin'le lafy mandrakizay? Zay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, zay tsy mety mandray arena amin'ny fanaovana ankeriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, zay manetsy dadiny mba tsy handrenesany amin'ny fandatsahan-dra, sady manakipiny masony tsy ahita ratsy. Izy nohonona ao amin'ny avo, ny fitoerana avony dio fiarovana any amin'ny aram-bato, zay hoaniny dio menazy, ary ny rano sotrony tsy ho diso. Ny masonao ahita ny mpanjaka amin'ny hatsarantarehiny, sady ahatsinjo tany malalaka dia malalaka. Ho tsaron'ny fonao le nahatahotra. Aiza ny mpanoratra? Aiza ny mpandanja? Aiza ny mpanisan'ny tilikambo? Firenena misetaseta dia tsy ho hitanao intsony, dia ilay olona miboediboedy piteny ka tsy fantatra, na ny lela mipodedidedy ka tsy azo. Tsinjovy ziona, dia ilay tanàna fiaonantsika tamin'ny fotoam-pivavahana. Ny masonao ahitan'ny Jerosalema fonenana mandro fa izay, dia lay izay tsy afindra. Ny tsimatra aminy tsy hongotana mandrakizay, ary tsisy ho tapahana ny kofehiny. Fa Jehovah dia mahero antsika any, tany be ony sy lahan-drano lehibe any, nefa tsy alehan'ny sambo voizina na vokarin'ny sambo lehibe. Fa Jehovah no mpitsara antsika, Jehovah no mpanome lalàna antsika, Jehovah no mpanjaka antsika, izy no amonjy antsika. Mivaha ny mahazaka an-tsambonao, tsy mahazo na mafy ny fiorenan'ny andry, na mahavelatra ny lay, fa amin'izay kosa dia ho zaraina ny zavatra be voababo, na dia ny mandringa azy dia mba azo babo ihany. Tsy misy amponina ao hilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetrao dia voavela heloka. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana telo indray no jerentsika amin'izay voanovakiana teo ry havana. Ary ireo fahamarinana telo ireo mazava loatra fa misy azontsika mpiarina indray eo amin'ny fiainantsika andavanandro sy andraisantsika torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinana voalohany ho tsoahantsika avy amin'izany dia izao hoe idiran-doza Asiry fa nanota teo anatrehan'i Jehovah. Idiran-doza i Asiry fa nanota teo anatrehan'i Jehovah. I Asiry hoe, nahoana Asiry no manomboka ny tenin'Andriamanitra aminy hoe lozanao, lozanao. Fa naninona i Asiry? Mandroba nefa tsy norobaina, mamitaka nefa tsy ny fitahina. Hitsahatra ny mandrava ianao, ho avy ny fotoana ampitsarana anao tsy afaka handrava intsony, ary amin'izay fotoana izay ho izy dia ho ravana kosa ianao. Rehefa mitsahatra tsy afaka mamitaka intsony ianao, dia ho fitahina kosa ianao. Manody ny Asiry ny zavatra tony. Inona no antony izany? Nahoana izy ny mandroba nefa tsy ny robaina? Nahoana ny mamitaka nefa tsy ny fitahina? Inona no antony nahatonga azy anao zany? Rehefa mijery ny tantarany ianao, dia tsy afa-kory ny mahatonga ny olona anao zany. Efa hitantsika indrindraindrindra momba n'io Asiry io.
saingy manampiasain'i Jehovah tamin'ny fotoana sasany izy. Nataon'Andriamanitra fiasana teo am-pelantanana izy mba haninona hoentiny manafay ny Israely. De nanjary nanao zavatra tafahoatra izy ary nanjary ny rere ny eboebo fatratra. Tsy fahadisoana akory ny Miverena mijery ny toetra ny Asiria, satria Asiria moa no lazainy eto. Ny Asiria ny tena tian'Andriamanitra ho teneniny eto, ho ampijaliany ianao ry Asiria. Zany manko no nataonao. Izy nanao hoe, efa hitantsika tany amin'ny Isaia 10 zany, tamin'ny herin'ny tanako no nanaovako zany, tamin'ny fahendreko sy ny fahiratatsainako, nanaisotra ny faritany ny firenena aho, tahaka ny famotraky ny ombolahy no namotrahako mpanapaka, nakany tanako ny aren'ny firenena, namoriko ny any amin'ny tany rehetra. Ny rere fatratra izy. De nanao zay tiany atao satria nanana hery manko anao zany. Lozanao ry Asiria, lozanao. Raha manararoatra ny herinao sy ny fahefanao ianao, hanaovana zavatra tsy rariny sy tsy mariny ao anatren'Andriamanitra. Ry havana, anankiray amin'izay tokony hampieritreritra antsika ny amin'ny hoe, ahoana no ampiasako ny herin'ny tena, herin'ny tsaina, omen'Andriamanitra ahy, na fahefana omen'Andriamanitra ahy. Hoentiko mandroba ve? Hoentiko mamitaka ve? Ny zava-misy manko amin'izao andro faran'izao dia izao, ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpangorokarena, ary misaotran'Andriamanitra isika ry havana, misaotran'Andriamanitra isika, fa miady amin'ny kolokolo isika amin'izao fotoana izao, miady amin'ny tsy fahamarina isika amin'izao fotoana izao, ary rariny raha tokony handray andraikitra ny amin'izany ny tompona andraikitra rehetra, mba tsy sanatria hiarany hoe lozanao, satria mamela ny mpandroba handroba ianao nefa manam-pahefana ihany tsy hamela azy ianao zany. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fandrobanany amin'ny tsy rariny. Mandroba moa ve ho rariny ve zany? Tsy rariny mihitsy zany mandroba zavatr'olona zany. Ary eto dia hitantsika fa Andriamanitra dia manatanteraka ny hoe zay afafin'ny olona no hojinjany, zany no miatra amin'ny Asiria. Orobaina ianao satria nandroba, ho fitahina ianao satria namitaka. Rehefa mitsahatra ny fahefanao anao zany, dia ho avy kosa ny anjaranao. Tokony hitandrina zany, mba tsy handroba aho mba tsy hamitaka aho fa raha handroba sy hamitaka isika, hoentina ho aiza moa zay arena azonao tamin'ny tsy fahamarinana? Tsy mahaso na inona na inona anie zany, tsy mahaso na inona na inona anie zany. Fa mifanohitra amin'izany kosa zay fahamarena anankiray hitantsika eto dia izao, havotana azy iona, nahoana? Mitaraina azy iona. Jehovah mamindrafo aminay ianao no antenainay, ho sandrinay isa maraina ianao, sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana. Nitaraina azy iona, nifona azy iona, nangataka famindram-po izy iona. De to hita ny Isaia sahady, Andriamanitra mamaly azy hamindrafo aminy. De ho ny 15, azon'ny Isaia an-tsaina sahady ny hoe manerinerina Jehovah fa mitoetra any amin'ny avo izy, no fenoiny rariny sy fahamarinana ziona. No fenoiny rariny sy fahamarinana ziona, fa nanininy izy mibebaka izy, nitaraina izy, nangataka famindram-po izy. De ho ny 17, miainony amin'izay efa nataoko ianao zay lavitra, ary ao ka hafantatra ny heriko ianareo zay akaiky, raiky tahotra ny mpanota ho ziona. Orooro na azo ny mpiatsara velatsy, iza amintsika moa no hahatoetra amin'ny lelafo? Jereo zay efa nataoko, hamindra fo amin'ny ziona aho, hitantsika ao ambany kely foana zany. Hamindra fo amin'ny ziona aho,
jereo nefa nataoko e, jereo nasainy mitodika mijery ziona alohan'ny amalin'ny vavaky ziona hoy izy hoe jereo ny zavatra efa nataoko taminareo. Ry havana, lesona lehibe ho antsika reo firenena anankiroa ireo, Asiria sy Ziona. Asiria mirere mandroba mangalatra mampijaly manao zay sy tokony atao manapatra fahefana saingy hoe be miaramila saingy hoe matanjaka de mandripaka firenena. Mbola hitsahatra zany fahefana zany. Ziona kosa nahatsiaro hoe mamindrafo aminay Andriamanitrao. Ny fotoritoro sy mangorakoraka tokoa manko tsy ataon'i Jehovah ho tsinitsinina. Ianao ny famonjenanay Jehovah o. Mba ho zany toanianao taonao raha misy zavatra mitrangy amin'ny fiainanao ka tsy hitanao tsony hoe ahoana tsaroa fa lay Andriamanitra Ziona dia Andriamanitra ny famondram-po, Andriamanitra Vonona hamela heloka, fa ny tsy maintsy ataonao tahaka ny Ziona mamindrafo aminay Andriamanitrao. Fahamarina manaraka, hahita soa izay mandeha amin'ny fahamarinana, manomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 4:20 dia hitantsika. Ny vao manomboka ny 5:10 hoe izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, zay tsy mety mandray arena amin'ny fanaovana keriny, manifikifika ny tanany tsy handray kolikoly, mikipy masiny tsy mety hijery zava-dratsy. Inona no hitany rehefa mihiratra zany masiny tsy mijery zava-dratsy zany? Ny masina ao ahitany mpanjaka amin'ny fahatsaran-tareny sady ahatsinjo tany malalaka dia malalaka. Iza io? Jehovah Tompo io. De ilaza tsika hoe tsinjovo Ziona, lay tanàna fiaonantsika tamin'ny fotoam-pivavahana, ny masina ao ahitany Jerosalema fonenana maro fa izay. Fa Jehovah dia mahery ho antsika. Jehovah ny mpitsara antsika, Jehovah ny mpanome lalàna antsika, Jehovah ny mpanjaka antsika, izy no hamonjy antsika. Ahita soa zay rehetra mandeha amin'ny fahamarinana, tsy manao ankeriny, tsy manan-karena amin'ny tsirariny, tsy tia kolikoly, tsy tejery zava-dratsy, tsia. Fa te ahitany Ziona kosa, Ziona sy Jerosalema manao ahoana? Fiaonana ho amin'ny fotoam-pivavahana. Ho resy manko Asiria, ny firenena setaseta dia tsy ho hitanao intsony. Lay olona miboediboedi-pitenika tsy fantatra, na ny lela mikidedidedika tsy azo, ireny tsy ho hitanao intsony reny. Fa nahoana? Inona no antony zany? Andriamanitra manome zavatsoa zay mandeha amin'ny fahamarinana. Ry havana, na tsy anaraka ny tenin'ny Tompo aza ny olona, na tsy hainy ny tenin'ny Jehovah aza ny manodidina, ianao mandehana amin'ny fahamarinana. Ianao mandehana amin'ny fahamarinana. Fa eto dia hitantsika hoe ahita soa izay mandeha amin'ny fahamarinana. Hanaporofo zany Jehovah fahamarinana farany, hamonjy any Ziona vao vela heloka izy. Hamonjy any Ziona vao vela heloka izy. Vao vela heloka hoe eny Tompoko, satria nahoana? Satria efa nitaraina famondram-po izy, efa nangataka famondram-po izy. Hamonjy any Ziona vao vela heloka Jehovah. Jehovah dia mahery ho antsika. Jehovah ny mpitsara antsika, Jehovah ny mpanome lalàna antsika, Jehovah ny mpanjaka antsika. Izy no hamonjy antsika. Ny olona zay mitoetra ao dia voavela heloka. Izany ry havana, milesona tsara indrindra raha mieritreritra ny Ziona ny teny. Ziona neka mahafiatoka ne izy, isan'ny firenena mahafiatoka ne izy, voaterina lefa tany Babilôna mihitsy aza ne. Saingy izao rehefa injay izy niverina tamin'ny Tompo hitantsika hoe Jehovah mamindrafo aminay, dia hitany Isaia mpaminany sahady ny hoe izy no mpitsara antsika ary mpitsara anome rariny izy, anome lalàna antsika izy, satria ilay mpitsara manko dia zao ny fitsarany. Raha miaiky ny fahotanareo ianareo, avy fandaritsika ho Jehovah, na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanao, ofitsiko tahaka ny oram-panala, izany neny teniny antsoantsony nataony tamin'ny Ziona zany. Nankatoy zany Ziona namindra fo Jehovah. Amin'izao fotoan'izao angamba mety maro ny zavatra hanenenanao raha mandre zany tenin'Andriamanitra zany ianao.
ka san'Andriamanitra mijery ny lasa teo amin'ny fiainanao atonganao iteny hoe andray fa naninona ry any dia nanao zany na dia mena tahaka ny jaka aza nefa ny fahotanao tsarovy fa Andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana raha mibebaka ny olona dia mamindra fo izy ary zany no atongavan'izao tenin'Andriamanitra amin'izao any aminao raha sanatria ka isan'izay nandroba nefa tsy norobaina ianao raha isan'izay namitaka nefa tsy nifitahina ianao raha isan'izay nanararoatra zavatra maro teo amin'ny fiainanao ianao mba hanaovan-dratsy ahatonga ozona teo amin'ny fiainanao raha mbola tratra zao teny zao ianao tsy mbola maty hatramin'izay fa mbola mandre zao teny zao dia faly aho milaza aminao fa mbola Jehovah mpamela heloka ny Jehovah maniraka zao teny zao makany aminao mbola Jehovah vonona hamela heloka tahaka ny namelan'ny heloka ziony izao anefa tsy afaka namela heloka ny ziony izy raha tsy mibebaka ziona ka nanao hoe Jehovah maminy rafo aminay eto aho ry havana dia mahatsiaro an'ilay mpanjaka matanjaka tao hoe Davida fa izay nentiny filan'ny nofo izy nijangajanga tamin'ny vadiny Oria tsy vitan'izay ihany fa mba hanafenana ny fijangajangany dia nampamonoy ny tany anady Oria mba hampitony ny sainy fa anga ny filozofinao sy ny tetikadinao afaka manala ny feon'ny fieritreretana apetrak'Andriamanitra ao aminao rehefa naniraka ny natan'Andriamanitra hampibebaka ny Davida dia nitomany Davida nibebaka izy mamindra fo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao araka ny habe ny fiantranao vonoy ny fahadoso sasao madio ambo aho fakeloka diovy ambo aho fampahotana eo anatrehako mandrakariva ny fahotako izany ny zavatra nataoko mamindra fo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao dia hoy na natana nanety teny izy nomeny natana azy Andriamanitra tsy mitahiry heloka mandrakizay na tsy ary voavela heloka noho ny fibebahana izy dia inona ny tranga tsarony sambatra izy sambatry ny olo izay voavela ny helony sady voasarona ny fahotany sambatry ny olo izay tsy isain'i Jehovah heloka tsy misy fitaka ny fanahiny ry havana tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloko Davida ny mbola amin-drainy fo amin'izay rehetra mibebaka marina amin'ny fahotany na iza isika raha mbola mandre zao tenin'Andriamanitra zao ianao dia faly aho milaza aminao fa tahaka ny amelan'ny heloko izay rehetra mibebaka marina ny mbola amelan'ny tro ny helokao engany tsy hanamafy ny fontsika isika na iandry fa malinkeloka avy amin'i Jehovah vao ibebaka ho sanatria hiaran-doza tahaka ny aserive vao ibebaka fa isika rehetra manomboka hatramin'izao dia samy ahatsiaro ny hoe raha misy ratsy izay nataoko kibebaka aho fa amindra fo amiko tahaka ny namindrano fo tamin'ny ziona Jehovah mpitsara marina izy ary anisy soa izay mandeha amin'ny fahamarinana ka manomboka hatramin'izao satria efa natao tarigety ny firenena tokoa ny andehanana amin'ny fahamarinana dia hanandratra ny Madagasikara ny Jehovah satria isika zanak Madagasikara dia handeha amin'ny fahamarinana hamindra fo amintsika tahaka nanondrano fo tamin'ny ziona ny Jehovah satria iaiky heloka eo natrehany isika fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka hamitaka rehefa nilala izy raha miaiky ny fahotana reo ianareo dia hamela heloka aho hamela heloka antsika ny Tompo ary hanandratra ny firenena izy mba ho voninahitry ny anarany ny firenena malagasy ho azo rereneny voninahitra hivavaka isika Andriamanitra efa ela dia ela izany teny izany no voasoratra efa ela dia ela izany teny izany nampiteniny anao any Isaia mpaminany nefa mbola velonao anay ihany izany teny izany ka dia misaotra anao zahay mifona aminao zahay raha io mamindra fo aminay ianao mamindra fo amin'izay rehetra mibebaka amin'ny fahotany ianao na izy ka mandreza ho afatra izao ary izay manamafy ny fony mifona aminao ho azy izahay Andriamanitra ianao no hanorotoro ny fony mba tsy ho very izy Tompo fa hibebaka aminao dia hamela heloka azy ianao
hamindra fo aminy ianao dia ho tsarony fa ny Andriamanitra ziona dia Andriamanitra ny famondram-po, Andriamanitra vonona hamela heloka izay rehetra mibebaka aminy. Amin'ny anaranao Jesosy eo no ivavahanay. Amen. Jesus,